Ampitsikina tanteraka indray no tsy dia nantokatranotsika indray amin'izao alina izao tompoko raha sopovavy manatitra ny araba asaina mpanazany ianao anaraka indray ny vaovao hatramin'ny farany isany asongadina moa anatin'ity fampahalalam-baovao ity ny mikasika indrindra ny fandalovan'ireo andiam-balala eto amintsika tany amin'iny faritry Bevalala iny ary eo ihany koa ny fampahafantarana izay ataony eo anivon'ny fiadijin'ny présidence moa izany ny fitondrana ny repoblika fahaefatra mahakasika indrindra ny tsy tokony ataitra ny vahoaka manoloana izay fandalovan'ny valala izay eo ihany koa ny akon'ny dian'ny filoham-pirenena tany Bruxelles izay isany hoentina amintsika ihany koa atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao eo hatrany ihany koa moa ny momba ny vaovao ara-politika momba ny fanendrenan'ny premier ministre sy ny faneho-kevitra samihafa mahakasika an'izay fanendrenan'ny premier ministre vaovao izay ho arahantsika santionany ho arahantsika eto anatin'izao fampahalalam-baovao izao izay rehetra izay avy hatrany ary isika dia roso anatin'ny vaovao ara-tsosialy mahakasika ny indrindran'ireo andiam-balala moa dia anisan'ireo toerana nandalovan'ny izay andiam-balala izay Bevalala ny atoandro teo Nifarimbona ireo mponina teny an-toerana nandroaka ireo andiam-balala ireo Nizotra niakandrefana nanaraka ny fitsokan'ny rivotra moa ireo valala ireo noho ny avy eo ary valala vitsivitsy sisa no hita teny an-toerana ny tolakandro teo arahantsika avy hatrany ny tatitra mahakasika an'izay. Ny atoandro teo no tonga tety Bevalala ny andiam-balala ka ny tanimbary no tena rasibatra izy ireo nirotsaka an-tsehatra avokoa ny rehetra nanao izay afany ka anisan'ny nataon'ny mponina teny an-toerana no nandoro kodiarana mba hiala ny setroka ireo andiam-balala. Zany valala teo milina takelina nandoro mety ity zany nandroaka valala tamin'le vary mba tsy asimba an'le masina. Ny ankizy dia nirotsaka an-tsehatra ihany koa. Tonga dia mitangorona be feno reo vary reo raha tsy nasiana setroka tsy afaka. Tambafoana tena feno azy. Tamin'ny maraina nanomboka tonga le izy dia atoandro le izy efa rarakofana be ta tamin'ity tanimbary ity dia tana tanimbary taria Bevalala konko le izy zany manafika vary ihany tena tafiela izy aty ambanivohitra dia mba manampy an'ny olona hoe mokoa le izy amin'ny setroka zany le izy mivonoana dia afaka le izy dia nisamboranay anazy zany ataonay atononay le izy. Nanomboka ny taona 2024 no nisedra ny voka-dratsy ny fandalovan'ny andiam-balala i Madagasikara. Raha ny taritra navoakan'ny FAO dia misy fiantraikany eo amin'ny antom-piveloman'ny mponina miisa 13 tapitrisa izany ka ny 7 tapitrisa amin'ireo dia tantsaha avokoa. Tombatombanana ahatratra 3 alina sy 9 taonina izany hoe 520 isanjato ny filana vary eto Madagasikara no simba ny valala manerana ny nosy izay isy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiaina ara-tsakafo sy ny fiveloman'ny vahoaka maro. Mbola hotoizantsika ihany moa izay vaovao mahakasika an'izay fandalovan'ny andiam-balala eto an-drenivohitra izay fa andelo isika iampita ao anatin'ny vaovao ara-politika anoizantsika an'ity fampahalalam-baovao ity ary mahakasika indrindra moa ny fanendrena ny premier ministre niara-ny vory tamin'ireo mpanolotsain'ny filoham-pirenena androany maraina tontolo ireo mpanao politika voasolo-tena eo anivony anteny miram-pirenena fantatra ary fatahoarinana izany fivoriana izany fa anarana dia anarana 20 no natolotra izy ireo ho an'ny filoham-pirenena fanadihadiana ary. Anarana 20 no natolotra ireo vondrona politika sy antoko politika voasolo-tena eo anivony anteny miram-pirenena raha ny vaovao nambarana ireo solombavam-bahoaka maromaro mivondrona ao anatin'ny PMP na ny plateforme pour la majorité parlementaire. Raha ny nambaran'izy ireo dia samy nanolotra ny anarana tandrify azy daholo ireo vondrona sy antoko politika tsirairay toa ny ankola Firavalmanana, ny antoko MTS, ny antoko leader fanilo, ny antoko MDM, ny vondrona politika iarakisika ary koa ny antoko patram. Ny vondrona politika VPM, MM kosa dia tsy mbola nanolotra anarana fa nanambara kosa ny fahavononan'izy ireo anohana trano ny fiaraha-miasa amin'ny filoha era-Rajoelina. Atao anatin'izany fionan'izany ihany koa anefa dia voalaza fa misy ny anarana 7 no voalaza fa miverimberina trany ary tafiditra ao anatiny ireo 20 natolotra. Anisan'izany Andriamatoa Jean-Maire Berizik, Hussein Abdallah, Horace Cassien, Erland Raveloarson, Rachid Di Mohamed, Siramatoa Isany Monique et Sovel Mandroso ary Joanita Ndaimananjara.
Io tolakandro kosa ny voalaza fa nisy ny fionana tamin'ny filoham-pirenena sy ireo lehibe ny antoko politika. Fionana izay tokony namaretana ny mety prime ministra sy izay toetoetry ny governemanta izay ijoro.